Anoatra ny arahaba tompoko ny varataza malefaka namaritra ny tetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy vokatra izay indrindra dia azovana indray aloha ny zavona amin'ny akamaroany ny fatra maro eto amin'ny voatanjany amin'iny ilany atsimo atsinana ny Madagasikara iny. Etsakilan'izay dia miandrandra orana indray any amin'iny tendrony atsimon'ny Madagasikara iny amin'ny zoma ao avy izao mihitatra miandalan'izay any amin'ny ilany atsimo atsinanana sy ny fatra sasany eto amin'ny voatany. Mivinany tetry ny andro ho amin'ny rampitsy maraina raha jerena amin'ny antsepiriany dia azo orana malefaka ny any amin'ny manodidina morotsiraka ny faritra Ambatsoa sy Analanjorofo raha toa ka ho sembanandraona kely izay any amin'ny fatra Sava sy Atsinanana. Ny fatra hafa moa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny na iba toerana kokoa ingaby masoandro aorian'ny ny zavona na azavy tamin'ny maraina amin'ny voatany iray manontolo. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo orana malefaka ny any amin'ny manodidina Samborano, Andrahoana, ny any amin'ny fatra Sava, Ambatsoa, Analanjorofo, torak'izay ihany koa ny aty-tany ny fatra Menabe sy Atsimo andrefana. Ny fatra hafa moa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny na ibalika be ingaby masoandro. Raha ny maripana voavinavina ho amin'ny rampitso dia eo amin'ny 9 degré zao ny ambany indrindra ny vakina karatra mety ho tafakatra hatramin'ny 9 degré kosa izay maripana ambony indrindra izay ho an'ny voatany. Morotsiraka Atsinanana manodidina eo amin'ny 4 hatramin'ny 1 degré ary eo amin'ny 7 hatramin'ny 3 degré ho an'ny ilany andrefana. Hafana be mihitsy ny andro any amin'ny fatra avaratra andrefa Madagasikara iny satria ananka eo amin'ny 3 hatramin'ny 7 degré. Mivinany tetry ny andro amin'ny alakamisy indray ary dia mbola azo vahana hatrany aloha ny zavona amin'ny maraina ho an'ny voatany iray manontolo isava miandalana ihany izay rehefa misandratrandro. Ny fatra hafa moa dia ifandimby eo ny rahona sy masoandro fa amin'ny fiafaran'ny tolakandrona ny alina dia vinavinaina iverina andrahoana miandalana mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray ny any amin'ny manodidina ny fatry Bongolava ny aty-tany Melaka sy ny tapany avaratra ny fatry Menabe. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko kosa ny any amin'ny fatry Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Maripana tsy misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 9 hatramin'ny 3 degré ho an'ny voatany, zany hoe fanatrany zany aloha ny andro amin'ny ankapobeny. Morotsiraka Atsinanana manodidina eo amin'ny 10 hatramin'ny 3 degré ary 7 hatramin'ny 3 degré ho an'ny ilany andrefana. Tsy misy fiovana misongadina amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatra avaratra andrefana fa manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 7 degré. Mivinany tetry ny andro amin'ny zomaro na maranantsika sahady araka ny efa natsidika tena am-piandohana dia isy rindrin-drahona ao atsimon'ny Madagasikara ao vokatra izay indrindra dia azo orana tandrifin-drahona ny any amin'iny tendrony atsimon'ny nosy iny mihitatra tsikelikely izay amin'ny tolakandro amin'ny ilany atsimo atsinanana sy ny fatra sasany eto amin'ny voatany. Ny fatra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ifandimbyeny ny rahona sy ny masoandro. Raha ny maripana kosa indray dia eo amin'ny 10 hatramin'ny 3 degré ho an'ny voatany, 12 hatramin'ny 3 degré morotsiraka Atsinanana ary 12 hatramin'ny 13 degré ho an'ny ilany andrefana. Ananka 13 hatramin'ny 13 degré eo foana amin'ny maripana ambony indrindra any amin'iny fatra avaratra andrefa ny Madagasikara iny. Dia izay indray vinany tetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho manaraka indray veloma tompoko.